Avaka isika tompoko. Tompo malalo misaotra anao izay no ny famindramponao mahagaga ity fotoana ity izay fotoana sarobidy ihany koa amanginao anay, itenenanao aminay, anamarinanao ny teninao naiza naiza ny angonan'ny roanatelo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Haity ny andro mpamonjena taona kasitrahan'i Jehova, hifaly sy ravoravo amin'izao zahay satria ianao Andriamanitra no nanao zao, mahagaga eo masonay. Andriamanitra tianay, Andriamanitra fitiavana, dia misaotra fanahy masino, ianao izay manokatra ny fonay, manazava ny sainay, ianao mampahiratra ny masonay. Ny anaranao Jesosy Kristy zokinay, misaotra Tompo malala. Amen. Ampitomboina ho aminareo rehetra ny ry havana, ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Raha mba mitodika amin'eo akaikinao ianao, fiadana ny Tompo aminao sady mba hitsikio izy. Raiso ny tanany mba rarotiny. Rehefa tia am-piangonana manko indraindray dia fampijerijery eo fotsiny. Ato am-piangonana anie ny tena iainana an'izany fitiavana sy fiadanana izany. Fiadanana mo aminareo ry havana. Fiadanan'ny Tompo hitoetra ao am-ponareo. Saotra ny Tompo dia miaraba manokana ny fifoazana. Amin'ity fotoana ity sampana fifoazana mora ny marina. Kanefa rehefa miteny an'izany atao hoe fifoazana izany dia tiako foana ny manao fanamariana hoe ny atao hoe fifoazana dia tsy le sampana fotsiny, fa raha hidina ao anaty sampana io, izay tsy ao anatin'ny sampana fifoazana zany dia inona? Dia mety hiteny hoe zay tsy fifoazana. Iza no milaza aminao fa tsy fifoazana ianao? Ny olona mifoa dia ny olona tena mitodika tamin'Andriamanitra, resy lahatra ka manolo tena ho an'Andriamanitra, olona tena ny bebaka, te olom-baovao. Dia tena mivelona amin'izany fitiavan'Andriamanitra zany. Zany ny ry havana no atao hoe fifoazana. Ny atao hoe fifoazana. Zany mahatonga antsika Efijekema matsapa mihitsy hoe zany fiangonan'ny Efijekema zany dia tena fiangonana ny fo, fiangonana mpifoazana, fa tsy hoe ansampana fifoazana irery akory. Dia vao mainka hoe zao ny taon'ny Jobily dia faly zany mba hanakoako ato amin'ity fiangonana ity zany fiaina mpifoazana zany, tena hanakoako. Tena ho tonga ny amponin'olona zany fifoazam-panahy zany. Tena hoe reveriko fa zay ny tsangam-bato. Mieritreritra ny sampana fifoazana, inona ny tsangam-bato? Tsangam-bato, zavatra ho azo tsapaitanana, zavatra mivaingana. Dia zao tena iainan'ny fiangonana Efijekema makadikely lafy, zany fifoazam-panahy zany. Fifoazam-panahy. Mba tsisy fiangonana matoritory tsony. Ny moa manao vazivazy ihany ny sasany hoe zay tsy fifoazana. Fietà. Inona ilay fietà? Fikambanan'ny efataitra. Efataitra fotsiny izy fa mbola tsy mifo. Ka tsisy olona sahanao vazivazy tahaka izany fa tena ampitoetra ao amin'ny fiainany hoe tena fifoazana ary tena ifo tokoa. Dia misaotra ny Tompo ary havako. Dia misaotra ny fifoazana ihany koa zany nametraka nyity teny faneva ity. Ahoana ilay teny faneva rakizy? Ohatra ny ainareo tokoa izy zany. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Korintianina voalohany 2:4, andininy 4:4. Korintianina voalohany 2:4. Fa aleo sokafana mihitsy ry havana amin'ny Baiboly. Miangavy ianao mba sokafo kely amin'ny Baiboly fa misy zavatra, misy alamina kely eto amin'ny tendriny tsoratra masina ety mantsy. Ozy izy ny andininy 4:10. Ndao ny miara-mamaky tsika. Korintianina voalohany 2:4. Andininy 4:10 sy ny 4:11. Ahoana ny vaky teny eo ry havana?
miambena ianareo, ery ambany moa dia hoe miareta tory. Miambena ianareo, miareta tory. Ny tena marina ao anatin'io rehefa mitenena leo miareta tory ao amin'ny baiboly dia tena mivavaka. Miambina mivavaka zany le miambina. Tomoera tsara ny finoana. Ny tena manana fiainam-bavaka. Mila manana fiainam-bavaka ny mpino, ny kristianina. Azay le fifoazam-panahy ry havana. Mila manana fiainam-bavaka. Olona mahatsiaro an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Tomoera tsara amin'ny finoana. Mba tsisy kristianina azo ailangilany ny fampianaran-diso. Tsy azo ny fampianaran-diso zogozonina. Tsy azo zogozonina amin'ny finoana. Tomoera tsara amin'ny finoana. Aoka ny tombanda. Teneniny zany eo amin'ny baiboly ry havako. Dia olona mahery ny dikan'izany. Tena un guerrier, héros, tombanda. Io kory tsy hoe manao sarin-dà ohatrany hoe ino moa ny lazana ny sarin-dà amin'izao. Tsy hoe manao sarin-dà akory. Fa tena olona tena mijoro, tena olona mahajoro ary tena mahery. Zany le aoka itombanda. Maika moa fa ny hoe mahereza dia tena ao anatinao ny rispo, afaka iotra ny sarotra rehetra. Zany le hoe mahereza. Dia eo amin'ny 5:40 izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Dia io ry havana ny somary izay moa no mahatsara ny mandinika soratra masina. Ny baiboly dia niainga tamin'ny teny grika. Dia rehefa tena jerena ilay teny grika ny anoratana an'io 5:40 dia somary misy zavatra kely izay mila tsy maintsy eritreretin'ny kristianina hoe fa ahoana marina moa, inona ny dikan'io teny io amin'ilay teny grika ny anoratana ny baiboly. Any teny grika ny anoratana ny baiboly hoe izay rehetra ataonareo. Tsy dia hoe izay rehetra ataonareo, tsy zany ny eo, fa hoe ny zavatra rehetra eo aminareo. Mahagaga moa ny firafitry ny teny grika. Ny zavatra rehetra eo aminareo, na ny zavatra rehetra anareo, ny zavatra rehetra momba anareo. Zany hoe tsy ny atao ihany zany, tsy ny atao ihany zany. Fa raha vao ny atao fotsiny dia mety misy mandrikana hoe ay amin'ny atao ihany dia amin'ny fitiavana. Fa ny ato ahoana? Ny ato ahoana? Ny toe-pitondran-tena ahoana? Fa tena miteny mazava tsara zany soratra masina, ny zavatra rehetra eo aminareo, amin'ny maha-olombelona anareo, amin'ny maha-kristianina anareo. Zavatra rehetra momba anareo, tsy ny atao ihany, fa ny fieverana, fievitrareo, ny fisainanareo, ny fiteninareo, ny ataonareo, ny momba anareo rehetra, na ny asanareo. Zany zany tenen'ny soratra masina. Dia ozy izy hoe ataovy amin'ny fitiavana. Ny tena teny grika dia tsy hoe ataovy amin'ny fitiavana. Tsy hoe ataovy amin'ny fitiavana, tsy verbe faire. Zany zany teny grika, tsy verbe faire ny ao. Hoe manao, manatanteraka hoe manao na manatanteraka. Fa ny tena teny grika eo zany hoe ny zavatra rehetra eo aminareo, ny zavatra rehetra momba anareo dia aoka ho amin'ny fitiavana. Zay fotsiny ao. Verbe être zany ny ao amin'ny teny grika. Antsoina verbe hoe ginomai zay. Tena io zany. Ary eo ry havako ny mahatonga ahy tena hoe tena mihoatra noho izay teny malagasy. Ny akabeazany dika teny zany dia hoe izay ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fa ny tena teny fototra nandroatana an'izao texte zao izay rehetra momba anareo dia aoka ho amin'ny fitiavana. Izay rehetra mahakasika anareo dia aoka ho amin'ny fitiavana. Tena ho amin'ny fitiavana, dia fitiavana. Any tena marina zany. Ary eto ny tena mahafinaritra manentana antsika hoe tsy ny ataontsika ihany akory no ataontsika amin'ny fitiavana, fa ny fisainantsika dia fitiavana, ny fitenitsika dia fitiavana, ny fitondran-tenantsika dia fitiavana, ny fitenitsika, ny mombantsika iray manontolo, ny tontolo misy atsika dia ohatrany hoe azo adika tsotra amin'ny teny malagasy hoe ny momba anareo rehetra ianareo sy ny momba anareo manontolo ny riavana zany dia tsisy afa-tsy fitiavana. Any kristianina zany raha ny tena marina dia olona vonto mpitiavana. Ty moa febroary mampiavaka n'ity febroary ty masinday Valentin. Zany hoe Saint Valentin. Dia hoe Valentin sy Valentine. Tena fitiavana.
Atena zany mihitsy le izy. Ity taikitra ity zany dia tsy mampitodika antsika any amin'ny ataontsika ihany, fa tena mampitodika antsika amin'ny fiainantsika iray manontolo. Dia ny fiainan'ny kristianina zany, ny olona mino an'Andriamanitra zany, ny momba azy rehetra dia tsisy resaka afa-tsy fitiavana. Ary fitiavana agape, satria agape no resahana ao anatin'io toko faha 9:7. Dia Paoly apôstôly zany raha eto amin'ny teny soratra masina ity dia mampitohy ny Korintianina voalohany toko faha 10:10 izay tsy miresaka afa-tsy fitiavana. Any amin'ny Korintianina toko faha 10:10 dia io koa zany resahan'ny Paoly eto, tontolon'ny fiainanao. Eto ry havana efa fampiarana avy hatrany. Hoe raha izany anie ry havako, tsy tokony hisy resaka afa-tsinona zany eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Fitiavana. Eo akaiky ny vadinao zany ianao dia tsisy resaka afa-tsinona. Fitiavana. Tsy manam-potoana iresahana zavatra hafa. Je t'aime matin midi soir toutes les secondes. Miresaka amin'ny zanakao zany ianao dia tokony inona daholo? Fitiavana. Tsisy afa-tsy ny fitiavana. Manao ny asanao ianao dia tsisy afa-tsinona. Tsisy afa-tsy fitiavana. Mihirahira ianao dia tsy hoe ampiray ny fitiavana ny iza moa ty le mpanakanto reny. Ozy izy ny ainga zay ampiray ny fitiavana fa ninona ataonao ny sehatra rehetra, ny tontolon'ny fiainanao rehetra dia tokony olona manana ohatran'ireny hoe azoko sara-tsaina hoe ity misy éponge anankiray dia vontony rano, fa ianao tsy vontony rano fa vontony ny fitiavana. Dia tonga dia tokony ho hitantaratra sy azo tsapahitanana eo amin'ny fiainan'ny kristianina zany hoe io le mpanompon'Andriamanitra. Fa tena vonga mpitiavana mandehandeha, tena vonga mpitiavana mandehandeha. Dia tsisy zavatra hatarafana, zavatra hafahafa eo amin'ny fiainany afa-tsy ny inona ihany zany ny tena mantarana ny kristianina. Fitiavana zany le ry havako hoe. Dia mba izany no anentanana antsika, vao mihodina dia efa fitiavana, vao mihetsika dia fitiavana, manome ranona pango ny zanakao ianao dia fitiavana, manome ny zanakao ianao dia fitiavana, mitantana olona ianao dia fitiavana. Fa tsy mety hoe manompa olona ianao dia fitiavana. Nisy ramatoa zay le fianaratsory efa manandray an' Jesosy izy dia mba tonga saina ihany. Anisy zavatra natezitra azy tamin'le mpiasany. Or le tahin'Andriamanitra reto dia mibetoka n'le mpiasany izy, mampiteniteny foana eto anatrehan'ny pastera. Tsy zay le izy, fa rehefa fitiavana dia fitiavana. Mba ataovy tena tsapa, eo zany ny tena amporosiana antsika. Azay ny soroko an'Andriamanitra raha ity zany ny teny fanevo, ny fifoazana, ny fiangonana efitsika makady kely lafy. Dia tena fiangonana mpitiavana, fiangonana mianiko amin'ny fitiavana, tsy miresaka afa-tsy fitiavana. Ary zany raha teo ny dika ny tenin'ny Paoly apôstôly, ny fitiavana no lehibe indrindra, tsy resaka politika akory aza fangaro amin'ny resaka politika, satria zany zavatra azon'ny olona rehetra resahany zany. Fa raha tena iainana moa izy maninona, dia tena tokony zany mihitsy ka mandritra zao taona jobily zao zany. Za tena resy lahatra ity jobily ity zany dia jobily ny ato ohatrany tsy miteny. Tenena dadatoa aza menatra ny teny ahoana ny ato, tenena jeny ahoana le jobily inona, jobily mpitiavana, mpitendry zava-maneno, mitendry amin'ny fitiavana. Fa tsy hoe tonga eto moa zay dia mba hively bateria fotsiny eto, bateria an'inona zany le ry havako hoe. Na dia hoe mitendry bateria fotsiny ary ianao dia fa misy anie mpitendry zava-maneno ohatra, ataona moa fa tsisy mpitendry ato, izay zany tsy maintsy mitendry eto, tendreko any zany ity. Fa mitendry amin'ny fitiavana, miteny amin'ny fitiavana, zay rehetra aleanao zany dia tsisy afa-tsy ny fitiavanao dia asio inona moa izy le sary fo any anaty telefônina moa misy an'le eo amin'ny masonao zany dia tsy misy afa-tsy fitiavana, solomaso fitiavana. Ny vavanao fitiavana, afaka miteny amin'ny tananao ianao fitiavana. Mino mahay an'izao atao ohatry hoe ny tananareo mba jereko dia mba todioany amin'ny hafa iny dia ampiotsika. Fa zany milaza aminareo fa mampilamin-javatra io. Raha vao mahita olona te ohatra tezitra ny vadinao avy any, mahitanao avy any, seria raha mbola isy ady raikitra amin'izany, mety mbola tezitra iserio mbola ampianao fandoalena mihitsy.
Or malala. Ataonao eto amin'ny fonao hoe raha mbola misy ady oe tenenao vava jereo tsisy ady vanina mihitsy. Za tena resy lahatra ry havana. Zany gagy ny fotoana ifankatiavana aza tsy ampy. Misy olona mbola manam-potoana edina ihany. Sa tsy zany? Eo amin'ny mpivady misy fotoana tiany hoe ny fotoana ifankatiavan'ny mpivady aza. Eto ny loko eto moa reto namako tena tiako be reto. Ny fotoana ifankatiavan'ny jenisy rato aza tsy ampy. Dia mbola anana fotoana edivana hono. Tsy marina zany ry havana. Ny mpiray tam-po, ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny mpiaramonina, ny mpiray vodi-rindrina, ny ray fiangonana. Zany gaga ry havako mahita ny fiangonana miady. Miady ny borosy ny mpitandrina, miady ny mpitandrina tsy ny fiangonana, miady ny dekona. Dia misy zavatra hafa tonga ao anaty fiangonana ao. Misy zavatra manahirana tonga ao anaty fiangonana. Misy fietsaram-belatsia, misy koa fiangonana fietsaram-belatsia. Ny fitiavana ihany, ary ny fitiavana hatrany, ary ny fitiavana mandrakizay. Io maritra mandraka. Ny zavatra rehetrarehetra ozy Paoly apôstôly dia mandalo daholo. Ny kotleta mandalo. Fa ny fitiavana maritra mandrakizay. Zavatra rehetrarehetra mandalo. Dia aoka tena iainantsika zany. Voaray veloha izay afatra izay. Mbola vao fampidirana izay. Mbola vao fampidirana izay satria manazava an'le texte fotsiny tsika aloha zao hoe ina moa no tena dikan'io texte io. Io zany tsy ny atao ihany akory ny resaka fitiavana ito. Fa ny fiainantsika iray manontolo. Le tout de vous izy ny teny frantsay raha dikan'ny teny arabaky teny mot à mot. Le tout de ny zavatra rehetra eo aminareo dia fitiavana. Ny zavatra rehetra momba anareo dia fitiavana. Tsy misy afa-tsy fitiavana. Dia fitiavana ihany. Fitiavana hatrany. Zay io ry havana. Tsisy afa-tsy zay. Mino fa voaka eto ianao. Raha misy manontany inona kay ny tao? Inona no valinao azy? Fitiavana ihany. Fitiavana hatrany. Ahoana tsara hoe? Mba tenany eo amin'ny eo akaikinao zany. Mba indra. Zay mihitsy. Paparatsimba zavy fitiavana ihany. Fitiavana hatrany. Zay rakoto fitiavana ihany. Fitiavana hatrany hatrany. Ao ary tsika hiditra amin'ny fizarana voalohany. Raha izay zany no mitombona ka tena heverinao fa marina zao ny tadidio voalohany indrindra dia hoy Jaona apôstôly hoe Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Eo aloha zany mipetraka io Andriamanitra dia fitiavana io. Mivavaka amin'Andriamanitra fitiavana ianao. Dia tadidio foana ny teny hatrany amin'ny Jeremia mpaminany hoe Andriamanitra miteny aminao fitiavana mandrakizay nitiavako anao. Zany io Andriamanitra ivavahanao ry havako. Ary aza manaiky pepitenana, manaiky pepony olona. Fa zao ny fantatrao, mivavaka amin'Andriamanitra fitiavana ianao, mazava ny resaka tianao Andriamanitra, ary tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Satria mivavaka amin'Andriamanitra fitiavana ianao, dia ianao koa zany inona? Ianao koa zany inona? Fitiavana. Io arakaraky ny Andriamanitra ivavahana ihany ny olona. Rehefa mivavaka amin'ny sampy ianao, mivavaka amin'ny tapakazo ianao, dia ho tonga tahaka ny tapakazo koa ianao. Inona moa ny tapakazo? Atao any kitay, atao charbon. Dia mety ho tonga kitay ianao, mety ho tonga charbon. Mivavaka amin'ny vato ianao, dia azagaga raha manana fo vato. Rehefa mivavaka amin'ny razana ianao, inona moa ny atao hoe razana? Maty. Mivavaka amin'ny razana ianao dia avy hatrany dia hatreto ny volon-dora. Mivavaka amin'ny razana ianao koa. Ny razana tsy afaka manao ninina, ino no antenainao? Rehefa mivavaka amin'ny vola ianao dia iny vola iny no mitondra anao. Fa rehefa mivavaka amin'ny fitiavana ianao dia entin'ny fitiavana ianao. Entin'ny fitiavana. Mahafinaritra ny mofinainao maly. Mahafinaritra mba hitadidinareo mofinainao maly. Isaia fafiry moa iny. Mba jereo kely ny Isaia iny. Tena tiako be io Isaia 46 io. Mba sokafo kely ny baibolinareo.
tena tiako be io Isaia 46 io ahoana ny andininy 7 sy 8 miaino ary taranak'i Jakoba sy izay rehetra sisa amin'ny taranak'Israely izay no babe natrany an-kibo sy nety natrany am-boka ahoana ozy mandra-pahantotrareo aho aza tsy miova aho mandra-pahafotsy volonareo zaho ny sahirana mitondra anareo izaho no nanao ka izaho ihany no itrotra eny izaho no tondra sy anafaka zany ny Andriamanitra ivavahanao fa tsy sampy akory Andriamanitra ny baby anao hatramin'izay ny ainanao Andriamanitra mitrotro anao Andriamanitra hatrany amin'ny fahazazanao mbola tany an-kibo mbola tany amin'ny tsy misy mandra-pahantotrao mandra-pahafotsy ny volonao dia io no Andriamanitra tsy miova io no Andriamanitra eo akaikinao io no Andriamanitra mampitobaka ny fitiavany aminao trotrony eo an-tratrany ianao mba ilay fisaratsaina ny rehefa misy zazakely raisinao izy dia trotronao izy na babenao izy fa tena mahatsiaro hoe en sécurité io zaza tiany raisinao trotronao dia mba ilay fisaratsaina hoe ianao zao no trotron'Andriamanitra misy tantinanay izay ngeza be izy ngeza be izy dia ozy izy Jesosy zavy mba voatrotronao dia ozy amantsy azy hoe aza matahotra tantinana zany tanan'Andriamanitra zany mahatrotro ny olona rehetra ianao zany le olona ampoko ny fitiavan'Andriamanitra aza mamanaky pepepony devolo ianao olona tsy dikany sarobidy eo anatin'Andriamanitra ianao ary tena atobak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra zao no teneniko aminao ry havako na manahoana na inona zavatra fantatro ao amin'ny fiainanao dia zao tianao Andriamanitra teneneo amin'eo akaikinao zany tianao Andriamanitra hoe napetakorina ianao na bangaritana ianao na papasola ianao na inona fahotana ny aben'ny fahotana vitanao ninona nataonao zany tsy mahakosoka ny fitiavan'Andriamanitra zany tsy mahakosoka ny fitiavan'Andriamanitra ary ampahafantariko anao zany mahatonga antsika amposihana sampahirezana hoe aza mba mierikerika aza mba mitonatona ny etsero aza mitady zay Andriamanitra hafa io no Andriamanitra tianao satria tianao izy dia nanolotra ny zanany mba ho famonjenanao ary manokatra fiainam-baovao anao zany mahainao an'izany ianao tena saotra tompo isanandro anao te hisaotra an'Andriamanitra satria izao zavatra rehetra izao dia profo ny fitiavan'Andriamanitra Jesosy zay nomenanao dia profo ny fitiavan'Andriamanitra zany eny ty tantara ty ry havako eo mahatonga antsika tsy mba kivikivy zany tsy kivikivy zany ianao tsy taitaitra zany ianao zany ninona zavatra mitranga tena hoe saotra tompo te hisaotra an'Andriamanitra ianao satria indrany eo anatin'izay heverintsika ho zavatra negatif azy zavatra mihibo mbola karatsapanao ny fitiavan'Andriamanitra ao anatin'izany tena milamina ho azy ny fonao tena milamina ho azy ny fonao kalma fo Andriamanitra io ne tia io tena tia io Andriamanitra mandamina ny fiainako Andriamanitra ary tsy Andriamanitra iabandonina mandrakizay amin'ny fiainanao izy fa Andriamanitra hoeo foana izy tena hoeo foana izy ary ampo anao fitiavan'Andriamanitra tsy mila mpinafa ianao ihany satria izay ny Andriamanitra vavaka amin'Andriamanitra fitiavantsika zay ny anankiray voalohany avao zahatra anankiray faharoa dia mazava ny tenin'ny Paoly apôstôly fa ny vokatry ny fanahy kosa dia inona fitiavana zay mahatonga antsika satria ny zavatra rehetra momba antsika dia fitiavana ny zavatra rehetrarehetra mo fiainantsika dia fitiavana ny dikan'izay zany matoa ianao zany tsisy zavatra resaka ao anatin'ny afa-tsy fitiavana ny fiainanao dia satria ao aminao zany ny fanahy masina ny hafantarana hoe manana ny fanahy masina ianao ny hafantarana fa miasa eo aminao ny fanahy masina tonga ao anatinao ny fanahy masina dia satria velona ao anatinao ny fitiavana miaraka aminao zany ny fanahy masina azay no mahatonga antsika feno hery sy fitahina zay no mahatonga antsika afaka mijoro amin'ny finoana satria rehefa ao le fitiavana ao zany ny fanahy masina ary rehefa ao le fanahy masina tsy ny fitiavana ihany no entin'ny fanahy masina ao anatinao Romanina 5:5 moa dia ny fanahy masina no nentin'Andriamanitra nampidina ny fanahy no nentin'Andriamanitra nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika na ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatintsika
ny asan'ny fanahy masina zay manavao antsika isan'andro san'andro. Ny olona manam-pitiavana ane zany ry havako dia olona miaraka amin'ny fanahy masina, feno ny fanahy masina hery. Ary za milaza aminao fa io fanahy masina io no mahatonga antsika afaka ity, mihoatra noho ny fitiavana zao tontolo zao, mihoatra noho ny fitiavana rehetrarehetra zay mety ho takatry ny sainao. Ny fanahy masina no afaka manao an'izany, afaka mamela heloka. Fanahy masina no ampahirenao anatin'izany, mahatonga anao tsy te hiady. Tsy haiko loha ry havana fa za mba te hitona anareo hoe meteza mba hovain'ny fanahy masina. Tsy mba te hiady aman'olona zany mihitsy, tsy mba te hifamaly aman'olona, tsy mba te hakalagy no amin'ity fiainany ity. Aza mba makamaka-lagy zany satria ny fanahy masina ao anatinao no mahatonga anao hanana hery mahagaga, tsy ho taitra ary ho tono mandrakariva, kalma foana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsy mba taitaitra zany, tsy mba miakatraka-pofona zany, satria manino manana ny fanahy masina ao anatinao zay mamokatra fitiavana. Ary fitiavana miboiboika tsy mety ritra, miboiboika tsy mety ritra, ary fitiavana vaovao isan'andro, fitiavana hery mahagaga, fitiavana tsy mety lefy, tsy mety lefy na manahoana na manahoana. Ary fitiavana afaka mity na dia izay tsy tia aza, na dia izay verina ho ratsy indrindra aza manoloana anao, afaka mitia. Satria ny fanahy masina no mahatonga an'izany. Andriamanitra ao anatinao no mahatonga izany, mahatonga anao sakaiza ny fanahy masina. Ka za mieritreritra hoe raha ataon jobily ka jobily mpitiavana dia jobily ny fanahy masina koa zany. Ka ny fanahy masina no andrandrany isan'andro san'andro eo amin'ny fiainan'ny olona, angatahana isan'andro san'andro eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary azo atao tsara mihitsy ny mangataka hoe fanahy masina ao midira ty anato, dia ampitombo ny fitiavako an'Andriamanitra, ny fitiavako an' Jesosy Kristy, ny fitiavako ny fanahy masina, ny fitiavako ny manodidina. Ary za milaza aminao fa azo valim-bavaka ianao, tena azo valim-bavaka ianao, satria zany ny tokony men'Andriamanitra. Hoe nareo na dia ratsy azy mahalala ny me zavatsoa ny zanakareo, tsy maintsy avany ray any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ka rehefa angatahanao zany dia ho tonga aminao, dia azagaga ianao raha manam-pitiavana, azagaga ianao raha mahay mity. Tsy fitiavana hafahafa akory fa le fitiavan'Andriamanitra, ilay fitiavana ao anatin'ny fahamasina, ilay fitiavana ao anatin'ny fahamarinana, ilay fitiavana tsy mba miangatra, ary ilay fitiavana tsy mba mety levona. Satria fitiavana vokatry ny fanahy masina ao anatintsika. Dia mahereza ry havako, tena mahereza. Zavatra fahatelo zay resahantsika mahakasika an'ity hoe fitiavana amin'ny zavatra rehetra dia tsaroko indrindra ny tenin'ny soratra masina. Andao hoe jerentsika kely ny Petera. Asa raha mba misy Petera moa ny baibolinao, misy fotoana moa izy io tsy hita intsony le Petera. Petera voalohany toko faha-efatra andininy fahavalo. Hita ve le Petera? Raha vao ny baibolinao no tsisy Petera tonga dia soloy avy hatrany, efa niala daholo zany ny apokalipsy. Ahoana ny Petera voalohany toko faha-efatra andininy fahavalo? Ahoana ozy izy Petera ao? Ambony ny zavatra rehetra, vao mainka manamafy an'le teny tery hoe ny zavatra rehetra, ambony ny zavatra rehetra dia misy fitiavana. Ary tonga dia kalifieny Petera ty fitiavana tsara. Misy fitiavana ratsy any ny dikan'izany, ohatra hoe fitiavam-bola, ohatra hoe fitiavan-toaka, ohatra hoe fitiavan-tsakay, ohatra hoe fitiavan-trondro. Hoe tiano ny trondro, dia rehefa tiano ny trondro dia atao hoana le trondro zany? Alainao anaty rano, kikisana, mbola velona ve le trondro? Ary tsy vitan'izay fa mbola endasinao anaty lapoaly, satria fitiavana trondro, fitiavana mamono. Hoe inona ny tianao? Ohatra manavinavy ianao zany, aleo hikarakarana rona akoho, fitiavana akoho zay. Dia alaina ny akoho dia atao iny ny tendany, tapahana ny tendany, atao iny zany, vonoina dia ampangotrahana ao anaty rano, andrahoana,
fitiavana mamono, fitiavana koa zany. Misy fitiavana ratsy. Fa nyresahan'ny soratra masina, fitiavana tsara. Ary tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia izy. Andriamanitra Jesosy Kristy, fitiavana Andriamanitra. Andriamanitra ny tsara. Ka izay fitiavana tsara izay no tenenin'ny Petera eto hoe ny fitiavana manarona fahotana maro. Tena tiako. Tena tiako. Andriamanitra dia fitiavana. Ny fanahy masina mamokatra fitiavana ao anatinao. Fa rehefa tena ampiko ny fitiavan'Andriamanitra ianao, voasarona ny fahotanao. Le Andriamanitra fitiavana aloha zany dia manarona ny fahotanao, dia mamela ny heloko ao. Voavela heloko ny olona tena tian'Andriamanitra. Zany le mampiavaka nyity fitiavana ity diavako hoe. Tsy hoe fitiavana mamono, fa fitiavana mamelona. Velomin'Andriamanitra ianao, dia avelan'Andriamanitra heloko. Fahafatesana ny tambony ota, olona tokony ho faty ianao, olona condamné à mort ianao. Fa rehefa natobak'Andriamanitra ny fitiavany, dia lasa iny casier judiciaire anao jerena le mpangalatra, ohatrany tsy voalaza ato. Le mpijangajanga mpangalabadin'olona, tsy ato. Le mpiteny ratsy mamilava, le olona mpanompo sampy, lasa tsisy ao anaty dossier anao. Fa nakaiza daholo noho ny fitiavana dia nikosehan'Andriamanitra, no diovin'Andriamanitra. Zany ny riavako hoe ny fitiavana zany no nahatonga an'Andriamanitra mamela ny heloko ao. Fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, zany nampaharetako faminram-po anao. Tena nampaharitra ny faminram-pony taminao Andriamanitra, dia tsy nanisa ny fahadsoanao Andriamanitra, tsy nijery ny adalanao Andriamanitra. Zany ny fitiavana riavako. Zany ny fitiavana. Ianao Andriamanitra tianao, dia Andriamanitra mamela ny heloko ao zany. Ary tsy satria voasarony io Andriamanitra fitiavana io, ny fahotanao, dia manjary ianao zany rehefa tena vontom-pitiavana, dia tonga dia olona rikoriko-pahotana avy hatrany. Ny olona tena tia dia tsy te herika fahotana intsony. Tsy te herika fahotana. Zany mampiavaka ny olona tia. Ary rehefa tena tia ny olona anankiray, dia tiako loatra ny Romanina. Nao ny Romanina 7:10. Sokafy mihitsy ny baibolinao. Hoe inona moa no mahatonga ny olona manam-pitiavana tsy manao ratsy? Satria ahoana ozy ny soratra masina? Romanina 7:10, andininy faha 10. Eo tsara. Ahoana ozy ny Romanina 7:10. Ahoana vaky teny eo amin'ny anaran'i Jeso. Ndraso aloha mbola tsy hitany ny tantinina. Hitany ny dekona. Ao ary. Miaraka antsika mamaky azy. Ohatrany natory ndray kady kely izany, so dia latsaka kady. Ahoana tsara hoe vakeo tsara, miaraka tsara, mafy tsara. Ateo ihany. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana. Rehefa tena vontom-pitiavana zany ianao, vontom-pity zany ianao, tsy te harisy ratsy nizanizy, ary normal zany. Rehefa tianao ny namanao, tsy hamadika ny namanao io ianao. Rehefa tianao ny vadinao, fidèle amin'io vadinao io ianao, tsy hanisy ratsy. Zao na hoe bany tena tia vady. Andramikotiana ny ahitanao azy. Satria fidèle amin'ny vadiko, anoho ny vadiko efa tiako, tsy mitady fanampy intsony. Satria zay le fitiavana zay. Raha olona tianao zany tsy hopainao. Ary neny Jesosy Kristy aza dia hoy Jesosy hoe za milaza aminareo tiavana namanao tahaka ny tenanao. Fa mbola nampiany Jesosy fa milaza aminareo aho. Tiavana dia ny fahavalonao azy. Misaora fahaza-manozina. Zany misy zavatra mitaony namanao mazo tamaina ianao. Fa hoy Jesosy hoe atolory azy koa ny ilany. Raha miseho mbola tsy nahazo ny ilany. Ataovy sérieux. Mbola tsy nahazo ny ilany. Ny fitiavana ny mahatonga an'izany, tsy manisy ratsy. Zay ny mahatonga riavako hoe tsara io fitiavana io. Rehefa mifankatia ny mpivady, tsisy ratsy tonga any ambony fandriana. Fa nampalahelo andro ray mandeha zay. Taontaonay sy tantinanay moa izy mivahiny tao amin'ny zareo. Dia ho andoham-pandrinana eo misy an'le cadeau de mariage. Cadeau tamin'ny mariage dia hoe Dieu est amour. Eo andoham-pandrina. Efa ela ny navitany raharandry zareo, za tonga tao dia gaga. Fa raha ny anankiray ny tonga eo
ka somary ny bany lasa makany amin'ny salony anankiray mampieritreritra ary raha ohatra ka tsisy fandriana satria feno olana amin'ny salon tonga eo izy mivady ny ray ary amin'ny à droite ny ray ary amin'ny à gauche ary eo ampovoana eo zany malalaka be fa eo andoham-pandriana eo Dieu est amour fitiavana ve tonga zavatra oatra zany ry havako mampieritreritra mampandagny ny tenin'Andriamanitra mampandagny an'Andriamanitra ianao nefa mpanompon'Andriamanitra mbola misy anankiray koa azy misy namako zay Bebe sy Lucien nampieritreritra za moa tonga tao amin'zareo dia mamizesizesy tao zay mianakavina anao fety ohatrohatr'izao mihitsy dia mitety miditra any anaty sambara tonga ao amin'ny sambara izy mivady zao zahatra nahagaga le fandrinany manao ohatr'izao miletaka ny amin'ny sisiny dia tendrombohitra ny eo ampovoany dia ohatra minandinika kely ohatra ny zatsy nanao fananiana akory tany hoe sao dia aza saina ny an-trano paster io fa manahirana dia nandihotra ny taitra kely aho hoe midika an'izao film zao zany ho ny ray ary dia ny ray ary fa za moa paster tsy mba mihafahafa zany avianareo bebe avy Lucien avy aty aza vao ny dikan'izao fandriny zao fa ampijery izy mivady inona koa ary nidiran'ny paster lalina amin'ny zavatra tsy tokony nidirana aloha ilamina ho aty resaky ty aza vao dia vola fampijery any izy mivady tsisy mahateny ny hafarano moa dia tsy maintsy niteny ihany Lucien hoe mialatsy ny paster zay mihitsy angamba ny fotoana fa ny raharaha dia zao anjarako ny nahandro sakafo na may le sarombolany ny kodiny ala teo amin'ny tanako fa namay kiteng totona tery ambany tery mbola nampiny le totohatra beton kiteng hatrary ambany tary mbola saritraka ny sarombolany tapa-bolana roa tokom-bolana lasa zay mbola tsy mifampiteny zay mivady sarombolany roa tokom-bolana samy makasisiny izy mivady azo asiana 4L azo asiana kalesa eo ampovoan'ny fandriana ty volana febroary ty fa ny fitiavana ry havako manarona fahotana maro ary ny fitiavana afaka manao défi zavatra be dia be tsy problème amin'ny fitiavana ninninona misy eo ninninona tsy misy eo ny fitiavana zany mahafinaritra satria efa mijery an'izay amintsika dia andao jery an'le korintianina nyresantsika teo aleo vakina indray mandeha ndao hira ny fitiavantsika korintianina voalohany toko 7:10 sotra tompo misy amakinan'izany zany ty jobily ny fifoazana fanokafany ty tsy ny ataontsika ihany ho an'ny fitiavana ry havako fa ny zavatra rehetra mihitsy korintianina voalohany toko 7:10 saty moa vakina daholo hatreny amin'ny 9 fa andony mba vakina amin'ny 9 fotsiny vakio mafy tsara mba ho reniny eo akaikinao ahoana tsara ny fitiavana ozy ny anaran'i Jesosy ny fitiavana maro-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialina tsy mirehare tsy mieboebo tsy manao zay tsy mahamendrika tsy mitady ny azy tsy mora sositra tsy manao otro-po tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetrarehetra ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay raha izany eny ny fitiavana ry havako hoe fiarahamonina manahoana zany ny fiarahamonina misy atsika mbola isy ady mivady ve matoa zany misy ady mivady aho matoa misy ady ny ray aman-dreny sy ny zanaka aho matoa misy ady ny piraita-po aho matoa misy ady ny mpiara-mivavaka aho matoa misy ady ny tompona ndraikitra aho matoa misy fikorotanana aho tsy ao le fitiavana fa raha ao le fitiavana tsy mora sositra ny fitiavana arakaraky ny anaovana ny fitiavana io azany mahadofodofotra azy za fa nahita fianakaviana alain'le olona ny fakony dia atsipiny eny tokotan'le anankiray alain'le olona ny fako dia atsipiny any amin'le fotoana tsy azy anariana fako fa le anankiray moa zany satria kristianina dia nangoniny ny fako hitany ny hevitra na sy ny lavaka dia natototra ny taony fako rehefa misy fako dia
efa tsy eritreritrana ntsony hoe fako avy izy ty fa de hoe fako de tao anaty lavaka tao ihany ny fako feno lavaka tonga saina tampoka le tompotrano andao asiana sosety eto na tsatoka ny sosety ny moa lavaka feno fako na tsatoka ny sosety namokatra nandady ny sosety ny afarany namokatra ny sosety naniratra ny atokotanin'le olona ndray ny adversaire ndray ny sosety feno sosety samy mihinana sosety somary nandalindalo krizy lany ary le sosety tatsy amin'ny ilany tatsy efa tangosany tsy akiteniteny efa nahiti ny tsirony sosety hoe tena tsisy sosety tsony ndo angataka amin'ny olona tsy ambadika mba me sosety io ary vokatra ny sosetinareo ahoana na vokatra n'io sosety io nataonareo ihany na vokatra an'io makaza ilainareo zany ny fitiavany zany fa raha ianao zao netineti-po am'izany fako nareo reto any raikitra ny ady azagaga ianao raha ohatra ka hiteniny soratra masina hoe alika hoe ny alika no miverina amin'ny alohany io moa zany tsy fiteny ndraindray satria mety atezitr'olona am'izao manko misy fotoana tsy mahazaka toriteny ny olona fa aza mba ho anisan'izany ianao fa rehefa miemotra ianao miala amin'ny tena fitiavana de efa mitovy amin'ny alika ny alika no mifankahita de vao mifankahita ny alika de fanenjika ohatran'ireny iny reny mitovy amin'inona zany ianao am'izay fotoana zay atandremo sao de atao hoe mba chien de salon kosa rangaha mba berger allemand kosa rangaha rehefa alika tompoko de alika fa tsy hoe io alika gasy io chien de salon azafady zany ny fitiavana afaka manao défi ny fitiavana maritra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetrarehetra ny fitiavana zany tonga de kalma foana amin'ny zavatra rehetrarehetra tsisy fitiavana misendotra ary fitiavana mandray ny olona rehetrarehetra na de ny fahavalo azy ary andramony ryavana de ho hitanao fa rehefa mity ianao satria Andriamanitra de fitiavana de tsy ahitan'Andriamanitra ny olona fa ao aminao ilay manam-pitiavana no ahitan'ny olona an'Andriamanitra ary zay no maranako ny toriteny rehefa tena tia isika tsy mahita an'Andriamanitra ny olona fa tonga mahita an'Andriamanitra ny olona ao amin'ny fitiavanao azy andramony zany zao fiainana sarotra sy manahirana zao atao anatin'ity telefonako ity message SMS ho amanjatony maly moandro fifadikanina tonga atony message mangatabavaka paster marary problema tokatrano tsy mananasa mila vavaka paster tena olana tsy mba misy anankiray mihitsy atoka amin'ny teny mila vavaka paster fa mety tsara ny fiainanay tsisy an'izany ato fa mila vavaka paster manana ady ny olona manana problema ny olona fa zao ry avako tsy nanana message navaly an'ireo oloreo afa-tsy hoe tianao Andriamanitra fa ny olona rehefa tena mahatsiaro ampoko ny fitiavan'Andriamanitra na olana mihina olana tahaka n'inona na aretina tahaka n'inona azy eny fa na de fahafatesana azy zany io ry avako hoe Paoly apôstôly hoe tsy misy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy na loza na sabatra na fahafatesana tsy misy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy na de fahafatesana azy tsy marava ny fitiavana hatrany amin'ny boky ny tononkirany Solomon zany hoe tsy misy mahavony ny afo ny fitiavana io fitiavana io ny manangana de andramony ry avako hoe fa tena milaza aminao sady mahasitrana ny fitiavana mampandresy ny fitiavana mahatonga olombanina ny fitiavana mandamina korotana ny fitiavana ary ny fitiavana maritra mandrakizay jobily mpitiavana Andriamanitra fitiavana fanamasina vokatra ateraky ny fitiavana de noho ny fanamasina ao anatinao fitiavana manarona olana fitiavana mandamina tantara ndao ry avako ho amarintsika fa tsy manana afa-tsy fitiavana ho resahana isika ary zany ihany no anadinan'Andriamanitra atsika zany ihany koa nitondran'Andriamanitra atsika amin'ny andro fiainantsika rehetrarehetra de mandehany tsy misy afa-tsinona ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra